Dia mbola mitombona aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio zoma 1 Desambra 2024, andro mamarana ny taona 2024, natokantsika eto amin'ny fitezam-peonahy protestanta amin'ny folo alin-da hiderana sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra noho ny fitahihany sy ny fitantanany fiainantsika nandritra ity taona izay mivalona anio ity. Hidera sy saotra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo. Ny salamo fa 300 ka ny 9 aorian'izany dia ataontsika ny hira laran-kira fa 420 amin'ny FFPM ka ny 9 sy ny 7. Iaraka amaky ny salamo fa 300 ary sika ny 9 ka hatramin'ny fa 9. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: asa rehetra atao anatiko misaora amin'ny anaran'ny Masina, misaoran'i Jehovah ary fanahy, ary izay misy adinonao ny fitahian'ny rehetra, izay mamela ny helikao rehetra, izay masitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, fa atahoranao mody toy ny vomahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra pahoriana. Amen. Sika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Andriamanitra tsara ary mpanao ny tsara mandrakariva. Misaotranao izahay fa eniky ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao ka hanatratra izao andro an'izao izay mamarana ny taona 2024 ary hiandrandrahanay indray ny taona vaovao 2022. Misaotra sy mankasitraka anao izahay noho ny fitantananao ny fiainanay nandritry ny taona iny, ny arovanao anay tamin'ny ratsy rehetra, indrindra tamin'ny arety mandringana izay mianaka tokoa manerana izao tontolo izao. Koa indro izahay mbola velonay natrapamonjena noho ny fitiavanao sy ny famonjenao. Andriamanitra mahery sy marina ary be fitiavana ianao. Avy fotoetra nefa miondrika mandrakariva mijery hatrany ny olonao ety ambony tany. Marina amin'ny teninao ianao raha nanambara fa mandrapahafotsy ny volonareo dia izao ihany no isahirana aminareo. Ankehitriny ary tompo dia
faly sy ravoravo izahay, manandratra ny dery, manandratra ny saotra, ny laza ary ny voninahitra ho anao. Koa raisy izany, Andriamanitro, mba ho antitra ankasitrahanao, fa mendrika anao loatra izany noho ny fahasoavanao. Manoloana izany fitiavanao izany anefa dia matsiaro menatra izahay satria tsy mba nitianao tahaka ny tiavanao anay. Tsy mba nahatandrina ny didinao masina izahay ary tsy nankatony teninao. Izay sitraky ny fonay ihany no nitanterahanay, ary izay rehetra fa ratsy teo masonao no nataonay, koa indreto izahay mifona aminao. Mamindrafo aminay araka ny fahasoavanao, araka lehibe ny fiantrahanao, vonoa ny fahadisoanay tomboa. Sasaho izahay mba hadio ary ho afa-keliko, diovy mba ho afa-pahotana, ka ho vita fihavanana aminao indray. Dia raiso Andriamanitro ny fifonanay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanako malala izay efa nitondra ny helika teo ambony hazo fijaliana ho fanafahana anay. Dia Jesosy ilay nampianatra anay mivavaka manao hoe: Rain'izy ao an-danitra, masinany any anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, tintany tahaka ny an-danitra, mena izy amin'ny savo anay, amin'ny lany kay, tahaka ny lany izy ny fitananay. Manafana ny basy, manao fanjakana sy ny hety, ary ny finahitra mandrakizay. Amen. N'Andriamanitra izay vavantsika riavana dia mamindra fo sy mamela heloka isan'andro san'andro. Koa anao izay nibebaka marina dia raiso amin'ny fifaliana ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo ho anao. Hoy ny Tompo: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Ka na dia hifindra aza ny tendrombohitra, ary na dia hetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy tsoaka ny faneken'ny fihavanako. Raha misy manota dia manana solovava amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra no ny fahotatsika. Ko ambara ary fahavoavela avokoa ny heloka reo rehetra noho ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasary no any fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka isika rava. Dia tonga amin'ny fotoana izay andrenesantsika sy amakiantsika sady ny teny avy amin'ny soratra masina isika izao. Dia ataontsika ny hira fa 400, ny andininy voalohany sy faharoa. Maksy haino teny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny Salamo. Salamo 120, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo 120, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita izany dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjenay? Ny famonjenay dia avy amin'ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba velany angozozany eny tongotrao, tsy ho rendriana ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendriana ny mpiaron'Israely.
Jehova ny mpiaro anao, Jehova ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Bolito vaky teny. Hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 7, ny andininy 7 ka hatramin'ny 12. Apokalipsy 7, ny andininy 7 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia ho vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambisaina avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry. Ny akanjo fotsy lava sady nitana sampandrovy teny an-tanany dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: ny famonjenana eo amin'ny Andriamantsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mba miloha olona sy ny zava-manan'aina efatra dia niankohaka teo anoloan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: Amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny ady sy ny hery ary ny faherezana ny amin'Andriamantsika mandrakizay. Amen. Molito ny vaky teny. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina araka ny hita amin'ny filazantsara ny Luka 1, ny andininy 19 ka hatramin'ny 17. Luka 1, andininy 19 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany dia vakiana eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo, nisaorana ny eny Tompo Andriamanitry ny Israely, fa nitsinjony olona izy ka nanao fanavotana ho azy, ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy. Araka izay nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola, dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahalantsika. Manefa famindrampo amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina. Dia ny fianianana izay nianiany tamin'ny Abrahama razantsika, hanao izay azontsika nompo azy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Amen. Ray masina ô, ny masina ny fahamarina. Mivavaka isika Tompoko, ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay fa manana izao ora sy fotoana izao indray andrenesanay ny teninao. Misaotra noho ny amin'ny teny izay novakiana teo ary voadika tamin'ny tenin-drazanay. Misaotra koa satria mbola mitaonanay ianao iorina tsara ny finoana. Koa dia miandrandranao izahay ry Tompo, hanazava ny fonay sy ny sainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Mba ho tafahoana aminao marina tokoa izahay, aminao ilay teny tonga nofo, ka niara-nonina taminay. Ny fanahinao masina nie, ombanay tsirairay avy izao, ary ny mpanomponao izay hitondra ny teny Tompo, dia ho fenonao ny fanahinao masina, ka tsy hanambara afa-tsy izay rehetra tianao ambara aminay izy. Dia mitenena ary Tompo fa voninkainanao izahay mpanomponao. Misaotra anay eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoentintsika mitsena ny hafatra izay ampitindray ny mpanompony atsika dia ataontsika ny hira fanampiny fahaenina. Hira fanampiny fahaenina ny andininy voalohany ihany.
mipetraka ianareo. Salamo faharaiky amby 20 ny andininy voalohany no vakitsika. Vakitsika manao hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjenay. Fanontaniana no apetraky ity mpanompon'Andriamanitra ity. Midika zavatra anankiroa izy io. Ny tendrombohitra amin'ny soratra masina dia toerana iavian'ny problema fa toerana iavian'ny famonjena. Toerana misy fitsapana nefa toerana misy fitahina. Tamin'ny kolotsaina eran'izao tontolo izao ny tendrombohitra dia toerana ohatr'izay. Tsy ny Israely ihany io. Fa jereo daholo ny tantaran'ny tendrombohitra rehetra fa misy épreuve ao dia toerana eo amin'Andriamanitra. Any amin'ny faritra ny Inde iny dia ny tendrombohitra Himalaya dia verina fa fionana amin'Andriamanitra. Teto Madagasikara koa ny sampy rehetra sy ny sisa na mbola tsisy mivavahana kristianina dia aminy ionan'ny olona amin'Andriamanitra. Ny tendrombohitra any amin'ny Grika atao hoe Olympe. Olympe anatin'ny anarana tendrombohitra izy io. Dia ao amin'ny tendrombohitra io no mipetraka ny andriamanitry ny Grika araky ny fonoan'jareo tamin'izany fotoana izany. Fa ny tendrombohitra koa dia milaza hoy isika ny fitsapana mahamay. 70 andro izay Mosesy niakatra tany tendrombohitra Sinay, zanak'Israely tatambany tsy nahandry azy dia naomba laha-kely volamena. Miteny koa i Jesosy hoe raha manana finoana ohatra ny voatsinapy azy anao ka hiteny amin'ny tendrombohitra hoe mifindrahana ny ranomasina dia anjerana izy io ka mino ianao fa ho tanteraka dia mianjerana. Tendrombohitra koa dia manambara ny fahotantsika. Tendrombohitra koa dia manambara fahafatesana. Tendrombohitra koa dia manambara olana. Any amin'ny Apokalipsy misy miteny hoe mitenena amin'ny tendrombohitra hoe mianjara aminay ka hafeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandarana. Nandentana amin'ny tendrombohitra Horeba. Abrahama niakatra tany tendrombohitra. Isaaka, i Jakoba natory teo amin'ny vodin'ny tendrombohitra tany Betely. Ka eto ny mpanao salamo dia mijery ny tendrombohitra dia roa ny dikany hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra. Dikany voalohany dia hoe aiza ny famonjena satria manana olana. Fa ny dikany faharoa dia manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra satria avy ao ny voan'ny famonjena. Ho an'ny baiboly misy bodipejy dia misy ary amin'ny bodipejy ary misy isa kely hoe 3 dia vakio ary io fa misoratra hoe izay iavian'ny famonjena. Izay no ao. Sady toeran'ny olana io amin'ny toerana ivoan'ny famonjena. Na voana atao hoe Kalvarino namonoanan'i Jesosy. Ary tadio fa ny tendrombohitra hipetraha amin'ny tempolon'i Jerusalema dia atao hoe tendrombohitra Ziona. Dia tahaka izany koa na eto Madagasikara dia izay ny sarin'ny tendrombohitra. Ny vohitra andriana dia amin'ny tendrombohitra foana. Fa ny tena resahana amin'izany dia izao sady fohy be ny olana io ny avian'ny famonjena. Amin'izao faran'ny taona izao dia te hanafitra antsika tahaka ny ataon'ny mpanao salamo ny tompo hoe topazo maso ny tendrombohitra izay misakina amin'ny fiainanao. Ny tokantranonao va, ny toe-pahasalamanao va, ny zanako maditra va, ny asanao ve, ny fianarana ve, aretina ve, inona amin'ny tendrombohitra izay manalika eo amin'ny fiainanao, izay midezy eo amin'ny fiainanao. Fa amin'io koa nahatongavan'Andriamanitra tahaka namokisan'ny olona tsy omby dia marivo ao amin'ny tendrombohitra zany. Ao amin'ny tendrombohitra amina zany hoe sambatra ny malahelo am-panahy izy no inona? Sambatra ny madio am-po fa izy, sambatra ny ory fa izy, sambatra izay anjena ny fahamarinana fa izy, sambatra ny mpampiavana fa izy ao amin'ny tendrombohitra. Ary zay ny dirany andinin'ny faharoa, vakitsika ny andinin'ny faharoa ao nao sisy. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ka na lehibe tahaka n'inona no olanao
tsy ianao no atolona tendrombohitra fiteny hoe mbojanahary azy ahitry na manahoana namoana ny elaela ny tany tsy ianao no hanototra an'izany ka hanototra ny canal de Mozambique ianao iampita any amin'ny havanao na ny zanakao na andositra Covid na tsy haiko fa hono mpanao salama ny famonjena diavy azy izy nanao ny lanitra sy ny tany raha mbola mieritreritra isika fa mahavita tena raha mbola mieritreritra fa isika fa mahava amin'ny olana mbola ao an-tendrombohitra ianao zany mbola tako ny tendrombohitra ianao ary izay no afatra ho antsika amin'izao faran'ny taona zao hoe ny famonjena ny loharano ny famonjena d'où vient mon salut izy amin'ny teny frantsay avy aiza ny loharano ny fanantenanao famonjenao avy amin'ny fidiram-bolanao ve avy amin'ny vadinao ve avy amin'ny asanao ve avy amin'ny fiarahamonina ny fikambanana misy anao ve ny aviny ny famonjena ozy ny mpanao salamo hoe ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany lanitra sy ny tany azy amboarina fa ny olona mbola mamboatra fiara manamboatra avion fa ny azy ny lanitra sy ny tany ary zany vao azo ny tony rehetra vokatra zany raha vao fantatrao aiza ny misy ny famonjena dia mamaly amin'izay ny mpanao salamo satria avy amin'Andriamanitra io ahoana ny tony amin'ny andinin'ny fahatelo indro tsy matorina renrena ny mpiaranao ry Israely tsy avelana angozozo ny tongotrao ny tongotra io zany mitondra antsika mankaiza io ny voalohany zany a raha vao tonga ny tahotra sy ny toromaso ny tiana resana amin'izany mitambatra amin'ny tongotra sy ny sisa tsy afa mamindra rehefa tonga tokoatra ny tokoatrany zay ny maha-olombelona antsika zay fa tsy avelana angozozo ane ny tongotra ao raha tsy mba renrena na matory ny mpiaro anao raha vao azo antoka fa tsy matory ny mpiambina azo antoka ny fiambina azo antoka io fa ndray mpimaso ianao matory dia fa zay ny vita raha mandeha mitourne minerina Madagasikara io a miaraka amin'ny chauffeur tsy mba matory mihitsy aho devant eo tsy mba matory mihitsy fa rehefa mandeha ny taona 10 taona iasanao sy ny takan'izany a resy tosika ihany ianao rehefa nandeha zay ho an'ny Vatomandry a ampahana minitra fotsiny zany matory dia efa tany ankady le fiara ary toana ho vida ny odina impiry va ary ambana ary vao taitra ohatran'ny ray mpimaso fotsiny natoriana izay le hoe fa Andriamanitra tsy manao an'izany tsy mba matorina renrena ny mpiaro anao izy ampahana minitra fotsiny tsy nanarako maso an'le chauffeur dia fa zay menakavy a toana ho vidy anambany izay le hoe rehefa Andriamanitra no miambina anao zavatra ngezabe zany fa na zany ary Andriamanitra namindra fo tamin'izany zay ny fiara tsisy raisina fa ny olona raisina daholo dia ny olona ny raisina daholo nivoaka tao fa ny fiara tsisy ny raisina tamin'izany satria tsy mba matorina renreny ny mpiaro anao atsapahana hoe na pastera ary anao Andriamanitra no miaro anao fa ianao mety atory ary zay le omena anao amin'ity fotoana ty hoe tsy mba matorina renrena fa mahitana ny tsipireny ny olona mialina anao tsy tia anao ny fahavalinao ny zavatra miandry anao mindrampitso hitany avokoa avy aiza ny famonjena izy ny fialofanao amin'ny ankavanana tsy amelanao ny masoandro na ny volana zay le hoe na ny alina fa eritreretinareo firy ny zavatra mandeha amin'ny alina firy ny olona tsy matory amin'ny alina firy ny olona mijaly amin'ny alina tsika manko rehefa mibavaka dia tsy mba mahatsiaro an'izay misy olona nge tsy manana alina tahaka anao e fa mitsilailay mikonainainana amin'ny hôpitaly tsy maintsy miasa izy tsy matory atrano izy fa misy manenjika daly manenjika fa nantokotany izy no matory rehefa tsy mbola nahazo anao zany a izay no dikany hoe ny volana tsy haninanao amin'ny alina ny masoandro tsy hamelanao amin'ny antoandro fa na samy eto Madagasikara misy alina tsy mitovy misy alina toriana antokotany miaraka mitebiteby
misy alina miaraka amin'ny aretina miady amin'ny fahafatesana, misy alina ny olona miasa mafy satria raha vao tsy miasa izy tsy hinana ny rapitso, ary misy alina mandehandeha manao sorterany tsara lalàna koa, misy alina isan-karazana. Ary zay ny ilantsika ny fiarovan'Andriamanitra, tsy haninona anao ny alina ozy, na ny antoandrontsika koa tsy mitovy. Ary zay raha mbola misy ny antoandro sy ny alina miaro anao Andriamanitra, tsy mitovy zay mahatsemboka amin'ny olona na antoandro na alina, mpamosavy koa mba tsemboka be amin'ny alina, fa Andriamanitra miaro anao. Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra, miaro ny fanahinao izy. Zay sarobidy indrindra aminao no arovana, tsy ho anao ihany fa ho an'ny zanakao. Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao koa mandrakizay. Mino zany va ianao? Mino zany ve ianao? Izay no afatra ho antsika ankehitriny. Tsy milaza akory zany fa mora ny zavatra atrehantsika amin'ny taonao aby, fa milaza kosa hoe aviaiza ny famonjena, aviaiza ny fototry ny famonjena. Raha manao vinana projet tanjona, aviaiza ny fototry ny fahatanterahana zany. Raha vao tsy miainga amin'le tendrombohitr'Andriamanitra, dia eritrereto foana hoe amin'ny toerana iavian'ny problème ty no iavian'ny vahaolana ho avy amin'Andriamanitra. Izay no ataonao amin'ny tendrombohitra io, isika zay iavian'ny losa ny avian'ny famonjenanao koa. Ka aza matahotra hamakivaky ny taona, hamakivaky zany miaraka amin'ny tompo, miaraka amin'ny mpamonjy ianao. Ary zay no afatra ho antsika aviaiza ny famonjena. Ndetsika hiara-maly mafy be amin'ny andinin'ny faharoa, za manontany dia ianareo mamaly. Aviaiza ny famonjenanao? Mbola tsy henoko. Aviaiza ny famonjenanao? Mbola tsy mafy tsara. Aviaiza ny famonjenanao? Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Zao ary dia irosa avy hatrany amin'ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny fanatitra isika, ka ny hira FFPM laharana fahavalo amby enimpolo no entsika manatanteraka izany. Hira fahavalo amby enimpolo.
fanolorana ny rakitra dia ataontsika ny hira fa 570 sy 200 ka ny andininy voalohany ihany. Tsangantsika. Toerana tompo. Ankehitriny aritsika dia roso amin'ny vavaka fangatahana ka niendrika rojom-bavaka na hitondratsika izany. Eo am-panatanterahana izany ary dia ataontsika ny hira fa 770 sy 500. 770 sy 500 ka isaky ny janona ny tonom-bavaka voalohany dia atao ny toizana ny andininy faharoa dia mifanelanelana arak'izany hatrany hatrany. Ny hira fa 770 sy 500 ny andininy voalohany. Endre zany afalianay ry Jesosy Kristy tomponay io. Fa nitaminao izahay ka voataona ary nosamborinao ka resinao. Anantona anao aty amin'ny tempolinao masina amin'ity andro zoma rivariva farany amin'ny volana Desambra ary taona 2024 ity. Na dia teo aza ireo sakatsakana sy ny zava-mirentirety mambabo ny fonay, mety tsy hanantonanay ianao amin'ity andro anio ity, dia niasa mahery tao anatinay ny fanahy masina. Ka tonga eto izahay, ary tsy diso anjarany amin'ny teninao izay nambara tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Nampianatra anay ny amin'ny tendrombohitra izay mampametraka fanontaniana hoe avaiza ny famonjena. Satria ny tendrombohitra dia manambara ny olana sy ny fahotana ary manambara ny havian'ny famonjena ihany koa. Dia anao Jehovah Andriamanitra izany. Misaotra fa mbola afaka mifampitondram-bavaka izahay ary mivavaka ho an'ny ray aman-dreninay mpitandrina Mikaela sy ny ankohonany, ary ireo mpitandrina mizahadra sy ny ankohonany, ary ireo mpitandrina rehetra manerana ny sany FJKM na ny eto an-toerana izany na ny any am-pitandranomasina. Misaotra Jesosy fa efa nofidianao sy niranao izy ireo hitandrina sy hampianatra ary hanabe ny olona mba handray ny vaovao mahafaly. Koa dia tafio hery tanjaka fahasalamana sy fahavonona am-panahy izy ireo Tompo, mba ho feno fifaliana eo am-panatanterahana ny asa izay efa niantsonao azy ireo sy nifidiananao azy ireo.
ary anatanteraka izany asa izany amin'ny fitiavana sy ampanetretena ary ampiravoravona tokoa no anatanterahany asa zay efa niantsonao azy fa tsy sanatria amin'ny fisentona no anatanterahany an'izany. Misaotra ny amin'ny fitondranao sy ny fanohananao azy ireo tsirairay avy satria tena tsapanay fa ray ny famindram-po tokoa ianao. Ny fahasoavanao no arotsaka ao amin'izy ireo tsirairay ka atsapan'izy ireo ny antom-pisiny tokoa ka anatanteraka ny asa mipahamarinana sy aminjoto ho voninahitry ny anaranao ireriana. Ary izay fiangonanao sy ny kristianina tsirairay kosa dia matoko fa manana anao Andriamanitra fa eo ianao mijery sy manohana ny olonao izay mikely aina fatratra ny amin'ny fitoriana ny filazantsaranao amin'ny alalan'ireo sampana velona eto amin'ny fiangonana. Tsy mora ny asa miandranay ny amin'ny fitoriana ny filazantsara Jesosy manoloana ny toe-javatra misy iainanay ankehitriny satria ny olona dia tsy manam-paharetana fa mila ny androany ihany ka mitotototo aty seroa mitady izay sarangotana. Andriamanitra, latsaka ao anatin'ny lavaka laliny tsy fahalalana ny olona simba n'ireo toetra ratsy maro mivesatra fahotana very-hevitra izy ireo ho any amin'iza moa. Maniraka anay ianao, mifidy anay ianao ho mpampianatra sy ho mpitarika ary hanambara koa dia ampianary izay Jesosy. Tario reto sampana najoronao ato amin'ny fiangonana ary toroy lalana mba ho tena mpitari-dalana manana fatahorananao Andriamanitra. Ary atoky fa eo ianao fanahy masina mampianatra sy mitari-dalana ary manory izay rehetra atao ho mendrika ny voninahitrao. Tompo, anao ireo mpitory ny filazantsaranao ireo, andehanondronao ireo ary ianao mihitsy no miandry azy ireo. Aoka mpiandrondro miaraka amin'ny mpanomponao ianao. Tompo, soloanao zahay ka tanterahanao izay hitanao fa tsy hainay sy tsy vitanay ho anao. Tompo, ianao ny mahavita koa dia angao izahay, ento izahay, manapa sy miarovanay mba hifalianay ny amin'ny famonjenao Jesosy Kristy. Ta io ny asa rehetra izay tanterahan'ny mpitory ny filazantsara mba hisy vokatra tsara. Ny tompona andraikitra rehetra ny hiasan'ny fanahy masina mba hanana tahotra anao Andriamanitra ka mba ho tonga aminay isanandro ny famonjenao sy ny fanjakanao be voninahitra ary anjaka tanteraka ny fifankatiavana sy ny fitsimbinana eo aminay samy kristianina. Koa dia petraka aminao ny ezaka sy ny fahombiazany asa izay vitanay Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpampianatra anay sady lehibe nay avo indrindra no anaovanay vavaka. Amen. Tsika tompo ry tompo Andriamanitra io indreny afalianay fa mbola afaka mamoaka ny vetsivetsim-ponay zahay, mbola afaka miresaka aminao Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao lehibe, misaotra ny amin'ny natoizao anay, mbola nomenao tombonandro mpahavelomana izahay ary mbola afaka midera sy manome voninahitra anao ankehitriny. Misaotra tompo ny amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay nataonao misy eto amin'ity firenena ity.
noho ny fitiavanao izany, noho ny fitahianao, mbola tia ny taninay ianao matono, nasehonao sy ny naparitaka ao eraky ny Madagasikara tokoa izany fiangonanao izany. Misaotra Jesosy ny ampitondra izany fiangonana izany, misaotra satria ianao tokoa ny tantana, ianao no manome hery azy ireo ahafahany mitory ny filazantsaranao masina tokoa. Misaotra ihany koa tompony nanomezanao anay an'ity fiangonana ity, izay fiangonana masinao chapelle militaire Paibe. Misaotra tompo fa ianao no nitoetra tamin'izao fiangonanao izao, ianao no natoy izao anay kristiana eto amin'ity fiangonana ity. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy fa ny herinao lehibe tokoa no mitoetra aminay. Misaotra ny ampitondra izay tondra n'ity fiangonanao ity ka afaka manome hafatra ao anay amin'ny alala fanainao masina, afaka manoro hevitra anay ary mitory ny filazantsaranao tokoa manerana izao tontolo izao. Misaotra Jesosy fa ianao no mitoetra amin'izany fiangonanao izany. Mivavaka izay ankehitriny tompo ny amin'ny asan'ny fiangonana izay miandry anay, miandry ireo mpitondra anay, miandry ny kristiana tsiray avy ny sampana. Ianao tompo hanome hery tanjaka ary fahasalamana ao anay amin'ity taona vaovao ity, ahafahany miatrika tokoa izany fanompoana masina izay ametranao izany anay izany. Ianao ihany koa no anetsika ny fony kristiana tsirairay avy mba hanao ny asanao, mba hanatanteraka izany asanao izany. Ianao Jesosy Kristy mihitsy no hiasa ka ahafahany manatanteraka izany. Vavaka izay ho an'ny birao ny fiangonana izay misy eto amin'izao fiangonanao izao. Ianao tompo ampahery azy ireo, hiaro azy ireo ary anafy hery izay amin'ny asa tanterahana rehetra. Ianao ihany koa no ampahery sy hanome herin-tsaina ho azy ireo ahafahany miatrika izany tokoa. Ary ny sampana velona rehetra ato amin'ity fiangonanao ity dia entinay am-bavaka tompo, misy ny mpitarika ao anatin'izany. Ianao ihany koa no hitoetra ao amin'izy ireo ka hitondra ny sampana tokoa araka ny sitraponao masina. Vavaka izay ho an'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny sampana. Ianao no ampihetsika ny fony tsirairay avy ka tena hitory marina ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra satria izany tokoa no nanoranao anay tsirairay avy. Mivavaka izay tompo an'ny kristiana tsirairay avy. Ianao tompo ampiorina ny finoanay ahafahanay manaraka anao Jesosy Kristy marina ka hijoro vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina izay ametrahanao anay tsirairay avy. Vavaka izay tompo ny amin'ny asanay tsirairay avy andavanandro. Hiatrika izany izay amin'ity taona vaovao ity tompo, meo hery izahay, meo tanjaka izahay ahafahany mantanteraka izany ka hijoroanay fa zanakao tokoa izay eo anivon'ny asa izay misy anay eny amin'ny fiarahamonina eny. Dia misaotra sahady tompony amin'ny fitantananao anay amin'ity taona ity sy ny amin'ny andronay sisa, ary ny angatahanay dia ny fanainao masina ampitoerinao aminay tsirairay avy ahafahany manototosa izany tokoa. Ny fianaran'ireo ankizy dia mba entina ambavaka eo an-tananao, ataovy lavitry ny aretina ireo ankizy ary hanana faharanita-tsaina mba ahafahany tokoa manao ny fianarana, indrindra amin'izao fiangonanao izao. Vavaka izahay tompo ny amin'ireo marary any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa any an-tokantrano any tompo, jereo manokana ireo kristianina, jereo ny zanakao ka sio izy ireo tompo, ary aoka ny tananao mahery toetra amin'izy ireo ka hanala ny rofina retina ao anatin'ny tsirairay avy ianao. Ianao no mahay ny zavatra rehetra koa matoky anao izay tompo. Ary mivavaka izahay ny amin'ny ireo izay azo pahoriana, ianao hijery azy ireny tompo. Ianao tsy hamela ireo kamboty ary fantatray fa ianao dia mitsinjo ny tsirairay avy. Fantatray tompo ary tsy miafina aminay fa ianao dia mitoetra sy manome fiadanana ho an'ny olona rehetra. Koa matoky izay tompo, fantanteranao aminay izany araka ny habeny indrafonao, ary fonany sahady raha nisy tsy fahamendrena tamin'ny fangatahana nataonay. Izany vavaka izany tompo dia petrakay sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany, ary ho anao irery ihany ny voninahitra. Amen.